ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fa miraba antsika rehetra afa kotratra ity zoma faraka ambin'ny folon'ny volana septambra ity. Ny mofinaina antsika anio dia ny Filipianina toko faharoa andiny faharoabin'ny folo ka hatramin'ny fahavaloabin'ny folo. Filipianina toko faharoa andiny faharoabin'ny folo ka hatramin'ny fahavaloabin'ny folo. Fakitsika aminaran'i Jesosy. Ko amin'izany ry malalako, tahaka ny nanekenareo mandrakariva, tsy fony teo aminareo ihany aho, fa ankehitriny dia bebe kokoa aza raha tsy eo aho. Miasa mitahotra sy ny hofitra hahatanteraka ny famonjenanareo. Fa Andriamanitra ny miasa ao anatinareo, na ny fikasana, na ny fanaovana hahatanteraka ny sitrapony. Ataovy ny zavatra rehetra amin'ny tsy fimonomonomana sy ny tsy fisalasalana, mba ho tsy manan-tsiny sady tsy misy fitaka ianareo. Dia zanak'Andriamanitra tsy manana didy eo amin'ny firenena meloka sy maditra, izay isehonareo tahaka ny fanazavana eo amin'izao tontolo izao, ny tanany teny fiainana, mba hisorerehako amin'ny andron'i Kristy ka tsy ho niazakazaka foana na ny sasatra foana. Eny, na dia ahidina ho fanatitra ahidina ao amin'ny fanatitra sy fisoronan'ny fonareo aza, dia falika miara-mifaly aminareo rehetra. Areoka izany nampifaranareo koa, ary miaraka mifaly amiko. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, miteninao ny fahamarinana. Amen. Ny fiangonana tao Filipi dia fiangonana isan'ny akaikin'ny fon'ny apôstôly Paoly. Ary tsy misalasala mihitsy ny apôstôly Paoly miady varotra zavatra ataontsika hoe tena akaiky, tsy tahaka ny tamin'ny tany Korintiana na tamin'ny Galatiana. Dia eto ary ny ilay fiangonana akaikin'ny fon'ny apôstôly Paoly, ny Filipianina, dia asehon'ny apôstôly Paoly fa mijoro vavolombelona eo anatrehana firenena meloka sy maditra. Ary eo anatrehana firenena meloka sy maditra izay tokony hijoroana vavolombelona ho fanazavana izany firenena meloka sy maditra izany eto anivon'ny izao tontolo izao. Mova tsy ny fiainantsika ankehitriny ny hoe kristianina na fiangonana manaiky hijoro vavolombelona, hitondra fahazavana eo anivon'ny firenena meloka sy maditra. Eto raha toka mamaky ny andininy vitsivitsy kely sika roa andininy 7 roa ambin'ny folo ka hatramin'ny 8 ambin'ny folo, 7 isan-monja, dia manazava ny apôstôly Paoly hoe ahoana no ataontsika, inona ny tokony toetrantsika, inona ny tokony toe-panahintsika, fomba fiasantsika raha mijoro vavolombelona eo anatrehana firenena meloka sy maditra. Ataovy hoe manodidina anao dia firenena fiarahamonina izay mafiatoka, firenena izay tsy mandray ny filazantsara, mahafitohenana ny filazantsara, ianao te hitoro ny fahazavana, inona kay ny tokony ho toetra. Izany hoe ilay fiarahamonina misy dia fiarahamonina izay tsy avy andray mihitsy, avy hatrany ny filazantsara fa firenena mafiatoka. Dia inona ny tokony ho toetrantsika? Inona ny tokony ho toetra ny fiangonana? Inona ny tokony ho toetra ny mpino? Misy vitsivitsy rehetra afaka malala izay ambaran'ny apôstôly Paoly. Amin'izay ny faharoabin'ny folo dia manao antsoavy izy. Ry malalako, tahaka ny nanekenareo mandrakariva, fony tsy teto aminareo ihany koa, mbola angatahan'ny apôstôly Paoly hanekena ny fiangonana tany Filipi azy. Inona dika izany ry afaka malala? Rehefa mijoro vavolombelona ny fiangonana dia tao amin'ny apôstôly Paoly anaiky azy. Inona dikany hoe tahaka ny nanekenareo hatramin'izay ihany, oka ny mbola hanekenareo aho. Izany hoe ny fiangonana afaka malala raha mijoro vavolombelona ao anatina firenena mafiatoka na fiarahamonina maditra dia zava-dehibe ny fankatoavana, ny fifankatoavana, ny fanajana, ny filaminana. Ny fiangonana mikorontana na fiarahamonina mikorontana na kristianina mifampitsara na kristianina mifanaratsy, kristianina tsy mifanatsa dia tsy havita na inona mihitsy eo anatrehan'ny firenena mafiatoka sy maditra. Tsy hitondra fanazavana mihitsy izy, tsy ho fahazavana mihitsy izy. Zay tika ilay teny hoe aoka ianareo anaiky, tahaka nanekenareo hatramin'izay ekeo ihany. Mamaky ny apôstôly Paoly tsy olona tia fahefana mihitsy ny apôstôly Paoly eto. Paoly eto dia miteny, fantatsika fotsiny amin'ny andininy voalohany,
gatrany amdiny faharoambiny folo de haitsika tsenjeriny le tenyny apôstôly Paoly amdiny fahadimy aoka ao aminareo zao saina zao atao am Kristy Jesosy na dia nanendrika Andriamanitra izy de tsy nataony zavatra fikiriny mafy ny fitovina amin'Andriamanitra fa ny foanany tenany tamin'akanendriky ny mpanompo vo eo zany apôstôly Paoly de miresaka mihitsy an Jesosy ho modely ilay tahaka amin'ny fanetretena no zany tsy Paoly mihitsy eto no hoe nitady fahefana tia fahefana ao anatin'ny fiangonana tany Filipi fa ny tiany tenena dia ny hoe zava-dehibe amin'ny fijoroana vavolombelona ny fananana fiangonana sy fiainam-pianakaviana na fiarahamoniny mpino milamina tsy mifanaritaka mifanaja mifanaiky ary ny dikany hoe ekena ny apôstôly Paoly dia midika hoe ekena ny fampianarana ekena ny fahamarina ny fampianarana ekena ny maharay aman-dreny azy toy ny apôstôly Paoly tsy afaka mijoro vavolombelona ianareo raha toka ao anatin'ny korontana fifanomezan-tsiny raha fiangonana mijoro vavolombelona ao anatin'ny fiarahamonina nefa ny hitan'izao tontolo zao eo aminy fiainam-panahy mikorontana na vahoakan'Andriamanitra mifanaratsy hitan'izao tontolo zao dia tsy ahavitana ny mijoro vavolombelona izy asa engany ilay avako malala hoy izany ny fiangonana mety anivon'ity zao tontolo zao ty mba tsy ho ny fifanaratsian'ny fiangonana anaty Facebook any amin'ny gazety any amin'ny fiarahamonina any amin'ny fiainam-pianakaviana tsy ny fahalemen'ny fiangonana satria olombelona ihany ny fiangonana mety manana fahalemena fa tsy zay akory no hitany zao tontolo zao fa raha izay dia tsy ho fahazavana izy hoy ny apôstôly Paoly ao anatina firenena mafiatoka sy maditra fa ny faharoa dia fiangonana miasa ao anatin'ny tahotra sy ny ofitra miasa zay ny voalohany raha ao anatina firenena maditra na fiarahamonina mafiatoka dia zao zava-dehibe ny asa ny dikany teo ny asa dia zao hitenao zany miasa misy vokatra hoentinao misy zavatra toloto amin'ny fiarahamonina misy zavatra hitanao amin'ny fiarahamonina fiangonana miasa fa tsy fiangonana kamo kristianina miasa fa tsy kristianina toloram-potsiny fianakaviana miasa fa tsy fianakaviana mandany fotoana sy mandany andro amina resa-poana fotsiny ry avako malala hoy ny apôstôly Paoly miasa aza ny toe-panahy zany ry avako no nitoetra ny kristianina miandry ny fiavin'ny tompo eny amin'ny raha ho any lanitra kristianina miasa fiangonana miasa amin'ny fitokana filazantsara amin'ny fitokana filazantsara zay fijokana vavolombelona atao saingy zao miasa ao anatin'ny fahatahorana an'Andriamanitra miasa amin'ny tahotra sy ny ofitra ilay tahotra eto tsy ilay tahotra fahavalona tahotra biby masika sanatria fa ilay tahotra an'Andriamanitra ilay tahotra hoe miasa ao anatin'ny fahatsiarovana fa mbola ho tsarain'Andriamanitra miasa ao anatin'ny fahatsiarovana fa mbola mpamoahana zany hoe ilay tahotra dia tahotra toy ny fefy amin'ilay asa atao miasa ianao fa tsy asa tianao atao amin'izay fotoan'izay ilay tahotra dia mahatonga anao hanao asa tsara ilay tahotra dia mahatonga anao hanao asa mendrika ilay tahotra dia mahatonga anao hanao asa ara-potoana ilay tahotra dia mahatonga anao hanao asa zaza ny voninahitr'Andriamanitra afaka malala raha mpiasa tsy misy tahotra dia zay tiana dia manao kitotoa izy fa rehefa ohatra ka matahotra ny mpiasa fa mbola hampamoahana izy mbola ho avy ny tompon'ny asa hijery ny asany hitsara ny asany hamantatra ny asany hamaly fity ny asany hanasasy asa ka tsy ny asa tsara izy dia zao raha dino zay dia manao kitoton'ny mpiasa zay Paoly manao hoe raha mijoro vavolombelona eto anivon'ny fiarahamonina mafiatoka sy maditra ianao dia aoka ho hitan'izao tontolo zao fa ny fiangonana dia fiangonana miasa hitan'izao tontolo zao fa fiangonana miasa ao anatin'ny fahatahoran'Andriamanitra ka manao zavatra tsara tsy manao zavatra petatoko tsy manao zavatra zara fa vita tsy manao zavatra mahamenatra ny filazantsara fa asa maneho ny voninahitr'Andriamanitra satria mbola ho tsarain'Andriamanitra fa ny fahatelo rehefa malala dia tsy miasa ao anatin'ny tahotra sy ny ofitra ihany fa raha mijoro vavolombelona ao anatin'ny fiarahamonina maditra sy mafiatoka isika toy ny apôstôly Paoly manao hoe miasa tsy monimonina miasa ampitiavana miasa tsy ao anatin'ny fisalasalana zany hoe miasa ao anatin'ny finoana miasa ampitiavana miasa tsy manao fimonimonomana ka zay foana ve be asa vizany zay tsy zany ny apôstôly Paoly ataovy ny zavatra rehetra amin'ny tsy fimonimonomana gaga ny jentilisa sy ny tsipino ny olona mafiatoka raha ohatra ka mahitanao manao fa monimonina ihany mahitanao manao fa manao ny asa ihany fa menimenina tabataba mifanometsiny sy izy vanao hoe aza monimonina ataovy ny zavatra rehetra amin'ny tsy fimonimonomana
ary ataovany zavatra rehetra amin'ny finoana, zany hoe ny finoana sy ny fitiavana. Raha ohatra ka miasa itsika ravako malala ka hitaona an'izao tontolo izao ho tonga kristianina sy ho tonga mpianatra Kristy, dia izao tao mipaoly amin'ny fitondrantenantsika no hitaomantsika azy. Ny mahafahazavana zany eo dia ny fitondrantenantsika. Ny fitondrantenantsika miasa dia miasa-pinoana. Inona hoe miasa-pinoana? Ny hoe miasa-pinoana avako malala dia zavatra anankiroa. Ny voalohany dia izao, ny anaovanao zavatra dia izao ny finoanao no entinao manao zavatra. Tsy ilay zavatra eny am-pelantananao no fitaovana entinao manao zavatra, fa ny finoanao. Zany hoe amin'izay fotoan'izay ny zavatra ataonao dia hita ho asan'ny finoana, fa tsy asa mitovy amin'ny asan'izao tontolo izao. Hita ve eo anivon'ny fiangonana ry havako ny asa-pinoana eo am-panaovan-javatra izy. Tsapa ve ho nanam-pinoana, tsapan'izao tontolo izao ve hoe nanam-pinoana ianao teo am-panaovana an'ilay zavatra. Tahaka ny tenin'i Jesosy tamin'ny mpianatra indray maka, raha ny tenin'i Jesosy manao hoe nandray ny mofo 5 sazan-drano izy, dia ny tenenin'ny tampianatra manao hoe avy ataovy mipetraka ny mpianatra, ataovy mitsitokotoko izy. Asa-pinoana zany dia afaka malala. Raha tsy asa-pinoana zany dia mpianatra manao hoe alefaso mody daholo izy fa nisy sakafo avitandreo. Fa ilay hoe asa-pinoana dia asa-pan'izao tontolo izao manao hoe tena fahagagana, tena asa-pinoana marina tokoa, satria asa zay azo lazainy hoe tsy vita raha tsy hisy finoana. Zay no mahatonga ny olona ino ny Kristy ry afaka malala. Asa-pinoana hita ao amin'ny asan'ny fiangonana ve, hita ao amin'ny asantsika ve, ny asan'ny finoana ilay izy. Afaka malala asa tsy fimonomonomana raha teo koa. Matoa ny olona monomonina dia eritreretiny hoe izy ny manao azy. Raha vao ny monomonina ny olona, menimenina ny olona dia reto no zavatra mitranga eo am-panaovana. Na izy mieritreritra hoe azy ny asa, na izy mieritreritra hoe izy rery ny manao ny asa. Foi ny apôstôly Paoly hoe tandremo tsara fa Andriamanitra miasa ao anatinareo, na ny fikasana na ny fanaovana. Izany hoe vao manompoka projet fotsiny ilay asa dia efa tsy anareo fa an'Andriamanitra. Eo amin'ny fanatanterahana ilay asa dia tsy anareo fa an'Andriamanitra. Ka inona ny menomenomanao? Andriamanitra ny mananateraka ny asa, Andriamanitra ny manome anao izay hoentinao mananateraka an'ilay asa. Afaka malala raha manana toe-panahy tahaka izany ny fiangonana, miatrika ny asa, dia afaka mitsoro vavolombelona ho fahazavana eo anatrihan'ny firenena meloka sy madity izy io ny apôstôly Paoly amin'ny 5:20. Fa raha ohatra ka tsy ao anatiny zany hoe fankatoavana sy fanajana, tahotra an'Andriamanitra, fitiavana, finoana, faharetana, faneretretena, dia tsy havita na inona na inona izy eo anatrihan'ny firenena meloka sy maditra. Afaka malala sofa tsy firenena meloka sy maditra Madagasikara. Ka na dia eo aza fiainantsika, fiangonana, fiainantsika andavanandro, fiainam-pino andavanandro, dia tsapanao tsy mitsaha mitombo ny vahoaka an'Andriamanitra. Mitombo ny vahoaka an'Andriamanitra, mitombo ny fanoloran-tena etsy afaka malala. Tsy hoe satria tsika nanazany toetra zany, hoe satria ny fiangonana nakatoa ka tsika ny olam-piangonana maro isan-karazany, tsy hoe tsika dia tena niasa tamin'ny sy ny tahotra sy ny ovitra, tsy zany ry afaka malala, fa satria le firenena ny men'Andriamanitra tsika mihitsy, ny firenena meloka, firenena tsy meloka sy maditra, firenena lonaky ny filazantsara, taranaka martiora, efa nandatsahana ny rano martiora, hany ka tsapa ny fahasoavany tompo, firenena efa notorana ny tompo ny fahasoavany, hany ka tany mahavokatra amin'ny filazantsara. Zany ry afaka malala, dia amboarintsika ny fomba fiasantsika kristiana, dia amboarintsika ny fomba fiainantsika fiangonana, andeha hitsiny zao filazantsara. Torin'ny apôstôly Paoly amin'ny Filipianina izao dia ny hoe manana fanetretena, ataovy ampitiavana ny zavatra rehetra, mba ho vavolombelona ianareo, ary izay ataonareo dia ataovy tsy amin'ny fimonomonomana. Hivavaka sy iavaka tompo misaotra anao zahay, fa ianao no mampavokatra ny asan'ny fiangonana, ianao no mampavokatra ny asa fitoriana ny filazantsara, ianao no mampavokatra ny asanay, tsy anay rahateo zany fa anao. Dia misaotra anao zahay fa afaranao manokana. Anao zao afatra nampitondrain'ny Paoly ny Filipianina izao, ny mba hanekena ny fandaminana maro samihafa, mba hifanajana, hifanomezana voninahitra, hiasanay amin'ny finoana,
amitahotra anao Andriamanitra fa mbola mpamoahany zahay, hanana ny fanetretena sy fitiavana ary finoana eo mpanatanterahana ny fijoana vavolombelon'ny fiangonana. Manafiry anay Tompo, ka fanahinao masina hitoetra aty anatinay, ary raha anao Jesosy Kristy Tompo zay efa nisolo anay tao amin'ny azo fijaliana, hanadio anay ho afaka mipetipetina rehetra, ka hitondra fahazavana ho an'izao tontolo zao so an'ny tanindrazanay zahay. Deo fifaliana eo anatrehanao Andriamanitra ny isan'andronay, de mba metraka ny fiainanay eo am-pelatananao zay, ny fiainan'ny fiangonanao, ny fiainan'ny fitsekemo, ny fiainan'ny fiangonana kristianina rehetra, ampahirezy Tompo ho vavolombelona mba havokatra ny asanao, ka raha amin'ny fotoana zay hitsaranao azy, hitsaranao anay fiangonana, de fifaliana ny onanay aminao. Nosaotra Jesosy. Amen.